manatrika zao fanompoam-pivavahana amin'ny 12 ora atoandro zao a. Ianareo izay any tokantrano ihany koa dia arabainay manokana tahiny tompo ane ianareo a. Ho feno fiadanan'i Jesosy ane ianareo amin'ity andro androany ity. Ndao tsika tonga dia hiaraka ankalazan'i Jesosy avy hatrany a ao anatin'ny hira anankiray a dia ndao hiaraka hitsangana isika. Nefa mialohan'izany aloha dia tsara kokoa raha apetratsika eo ampelantan'Andriamanitra izao fotoana izao dia angatantsika raha vavy-fandresena hitondram-bavaka izao fotoana amin'ny 12 ora izao. Hiaraka hivavaka isika. Mbola misaotra anao indray Andriamanitra satria nataonao tanteraka indray izao fotoam-pivavahana amin'ny 12 ora atoandro izao. Mankasitraka Tompo satria fantako fa manatrika eto ianao. Fantako ihany koa Andriamanitra fa manatrika ny olona tsirairay avy izay manatrika manaraka an'izao fandaharana izao any an-tokantrano ianao. Jesosy malala o, aza vela tahaka ny dirany tsirairay avy teto ny voany androany a. Fa tena hoe ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao dia andray fahasoavana avy aminao izy. Niza mijery anay ihany koa amin'izao fotoana izao dia andray fahasoavana avy aminao izy. Ho ataonao amin'ny fahombiazana, ho ataonao amin'ny fandresena. Ao anatin'ny fiderana dia atao be dia be ny olona no tsapa fanasitranana. Ao anatin'ny fotoana rehetra mihitsy dia aoka tsapa fanasitranana ny olona. Atsapany kasika ao a, atsapany famanginao izy fanay masina. Fa za kosa dia mandidy ny asany devoly, manakana ny fanatrehan'Andriamanitra tsy hanatrika amin'ny anaran'i Jesosy ny andidiko ny asan'ny Satana. Potehiko ravaravako ny programan'ny devoly rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambinina. Mankasitraka Tompo, tsofoko rano ho amin'ny fanambinana ny fotoana rehetra manomboka etỳ am-piandohana ka hatrany amin'ny fatapera ny fotoana dia hanatrika ianao. Misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany. Mankasitraka Tompo. Amen. Ndao tsika tonga dia hiaraka ankalazan'ilay Andriamanitra telo izay iray, ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina.
dia tsy vita fotsiny hoe mandray an' jesosy ianao dia izay fa ianao a mila mitombo ianao a amin'ny fiainanao ara-panahy tsy hoe zaza ara-panahy foana ianao ohatrany tamin'ilay vonivonjeny iny fa tena hoe mila mitombo ianao nefa mba hahafana mitombo a dia mila manana fanamasina ianao amen fanamasina dia tena hoe mpananatra antsika mpampianatra antsika ary mpanolo lalana antsika isan'andro isan'andro na jesosy ary a dia talohany nanombohan'ny asa rehetra izay nataony teto ambonin'ny tany dia nalefa an'andriamanitra ny fanahy masina niaraka taminy ohatr'izay koa ireo apôstôly rehetrarehetra dia nampidina ny fanahy masina tamin'ny andron'ny pentekosta isika koa dia tokony miaraka ny fanahy masina mandrakariva amen tsy hoe amin'ny fiainanao ara-panahy ihany mba hahafanao mitombo sy mahalala an'andriamanitra ihany no ilanao fanahy masina fa na amin'ny fiainanao ara-nofo ary amin'ny fiainanao andavanandro a dia tena ilana ny fanahy masina izany fanahy masina afaka manoro lalana anao afaka mananatra anao izy a afaka manampy anao izy a amin'ny décision rehetra izay tokony horaisinao décision horaisina miaraka fanahy masina dia tsy mba handamoka velively a fa tena mitondra soa ho antsika mpino rehetra amen androany ary tsika dia ndao ilona ao anatin'izany hoe atmosfera miaraka amin'ny fanahy masina izany angatantsika ny fanahy masina androany ameno antsika ameno ny fiainantsika ampitombo antsika ampatonga antsika tena hoe mpandresy ao anatin'ny olana rehetra izay sedrayntsika dia angatantsika izy ameno an'izao fotoana izao andrakotra n'ity fiangonan'ity ny fanahy masina ikasika anao fanahy masina mangy anao fanahy masina amin'izao fotoana izao a dia tena hoe olona tena olona mahery ianao olona mandresy ianao avelantsika ny zava-maneno itompo ao anatin'izany a dia hidina eto ny fanahy masina angatantsika ny fanahy masina tena ameno antsika dia tentsika hoe fanahy Kafenui tanteraka manana etaeta hoe tena hokasia fanahy masina ianao manana etaeta hoe tena horakofana ny tenanao manontolo ka tsy ianao tsony no hita fa jesosy ny tena ho hita eo amin'ny fiainanao Kafenui tanteraka rakofinerinao tsy oreraka izay satria manana anao mila anao ny tontolo fiainanay manontolo asandrato avy ny feo anao tena mila anao tontolo fiainako tsy maefa ninonao raha tsy anao fa ny herinao rehetrany mila ny fisinao eo amin'ny fiainanay izay mila anao ameno anay tena mila anao tontolo fiainako tsy maefa ninonao raha tsy anao za mihitsy fanahy masina fa raha mbola nierinay sy nitanjaka dia tsisy zavatra vitanay fa mila miankina aminao mandrakariva izahay tsika mbola hiarahira hoe fanahy io mijiny ianao ianao kafenui tanteraka rakofinerinao mandetsy oreraka fanahy io mijiny ianao usura avony olona rehetra izay tolona manatona
vulolotra ny etaeta ao anatin'ny fonao angatao fanahy masina andrakotra anao angatao izy androany aza velandalo fotsiny zao fotoana zao fa tena ataovy tena hoe matsapa ny fisiny fanahy masina eto amin'ity toerany ty ianao androany am'izao fotoana izao ahofahofay ho azy ny tananao dia ndao tsika hiaraka iarahaba azy androany hoe fanahy masinao tonga soa eto anatrehanay ianao eto izy androany afaky ny ampandresy anao izy afaky ny anasitrana n'io aretina mikika anao io izy afaka mitondra anao amin'ny fahombiazana izy afaka mitondra anao amin'ny ambony indrindra izy tsotra ny zavatra endrasany aminao dia ny fahatokianao azy ny fianteheranao aminy menkina tanteraka amin'ny fanahy masina ianao amin'izao fotoana izao dia ndao tsika hiarahira hoe fanahy masinao tonga soa ianao masinao tonga soa ianao eto anatrehanay etoa natrehanay fanahy masinao tonga soa ianao etoa natrehanay ndao mbola veritsika ihany hoe fanahy masinao tonga soa eto ianao tonga soa ianao etoa natrehanay fanahy masinao tonga soa ianao etoa natrehanay mila ny herinao izahay mila ny herinao mila ny osotrao zahay mila natolo izahay fanahy masinao mila ny osotrao mila ny osotrao avy aminao mila ny herinao mila ny osotrao mila ny herinao mila ny herinao mila ny osotrao mila ny osotrao avy aminao ndao mbola veritsika hoe fanahy masinao tonga soa eto ianao tonga soa ianao etoa natrehanay fanahy masinao tonga soa ianao etoa
hatrany fifandraisanao amin'ny fanahy masina dia ndao mbola hangataka aminy omeo fanahy eo omeoery amin'izao fotoana izao. Amen. Ho any amin'iza tokoa moa izahay fanahy masina, ianao rery ihany no iantehiranay, ianao rery ihany no afaka mamonjy anay, ianao ilay mparidalana mahay indrindra, ianao ihany no iantehiranay. Mbola veritsika hoe fanahy io, fanahy io, omeoery aho, omeoery aho, fanahy io, velombelomby aho fanahy masina, aza velanao irery aho, tena mila ny fitarianao, mila ny fitantanana ny araba ho anareo mpiaravavaka izay fa tonga ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity mba anompan'Andriamanitra miaraka ato isika. Amen na dia arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra izay any tokantrano manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook. Misy aminareo no eto Madagasikara mihitsy no mipetraka, fa misy kosa ianareo any velana. Tsofoko rano ianareo rehetra tsika eto na ianareo any velana, ianareo any manaraka Facebook mba samy ahita ny herin'Andriamanitra miasa androany. Halleluja. Amin'izao fotoana izao aza dia andao anokana fotoana isika hanao vavaka, ametraka ny fiainantsika hoe ho atan'Tompo ho tena kristianina, ho tena kristianina ianao. Mety amin'ny tany ianao hoe fangamo za tsy kristianina, fangamo za tsy manana an Jesosy, fa anisan'ny tena lehibe indrindra amin'ny maha-kristianantsika dia ianao nandray ny fanahy masina, feno ny fanahy masina, fezo ny fanahy masina, ary ianao miara-mandeha amin'ny fanahy masina. Halleluja. Hitanareo Jesosy, jereo tsara ingeny amin'ny Jesosy ngamo ny zavatra nitranga tao amin'ny fiainana tao anatin'ilay 30 taona voalohany nandalova teto ambony tany. Tsy zavatra nitranga, tsy zavatra nasehon'Andriamanitra taminy, na hoe nakinin'Andriamanitra taminy. Ndre mandeha ihany izy no ny zavatra nisongadina tamin'izy 12 taona. Satria tantarain'ny Baiboly fa tonga tao amin'ny tempoly izy dia nampianatra, dia gaga ny olona, zanajovy io,
afakely ny fampianarana, afakely ny zavatra lazaina, teo ihany fakoatra zay tsy nisy. Fa rehefa vita batisan'ny rano izy, batisan'ny rano nasitrika tao amin'ny rano Jordana, rehefa latsaka tamin'ny fanay masina tahorina zany, dia hoy ny baiboly hoe teo vao nambara ofisialy, nambaran'Andriamanitra raitsy to fa izy ny zanak'Andriamanitra. Teo vao nambaran'Andriamanitra raitsy to fa izy no ilay sitrak'Andriamanitra, izy no enoy. Teo vao nisy zay feo zay, dia hoy ny baiboly hoe fen'ny fanay masina izy, dia niarana andeha tamin'ny fanay masina izy raha niverina tany Galilia. Dia hoy ny baiboly aveo hoe dia ny ely nilazany teo Galilia sy tany amin'ny manodidina. Dia tsy efa tahaka izany koa tsika io, mila fanay masina tsika. Ny fanay masina no avelantsika ilatsaka amintsika, ikotroka eo amintsika. Dia io fanay masina io no mahatonga an'ireo teny ambaran'ireto mpitarika reto ho amarin'Andriamanitra tanteraka amin'ny fiainanao. Io fanay masina io no mahatonga ny toriteny ataonay tonga dia misy hery magaga, mahatonga n'ilay zavatra lazainay ho tanteraka amin'ny fiainanao. Amen na? Zany ange ny fanay masina ka manana andraikiny manokany, tena manana andraikiny manokana mihitsy izy, ka andeo hivavaka mba ho araka izany daholo tsika rehetra. Samy mivavaka azy izy, samy mivavaka izy, samy mivavaka izy. Alleluia, 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 alleluia. Misaotra anao Andriamanitra aho, mankalaza anao ilay tsy toa aho, mame vonatra anao ilay Andriamanitra mahery aho. Fa ny fanainao masina dia efa nomenao an Jesosy, dia izy mampidina azy aty aminay ankehitriny. Feno zahay fa andeha hiara hiasa aminao fanay masina, andeha hiara mandeha aminao fanay masina. Feno zahay, raha koa finiarinao zahay, tafiniera fanainao masina zahay. Alleluia, 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 alleluia. Amen, 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 amen. Samy mivavaka, aoko fenona ny fanay masina ao ary feheziny, aoka andeha hiaraky ny fitarian'ny fanay masina ianao, andeha hiara hiasa fanay masina ianao, fa izany no miantoka fiainantsika rehetra anio. Halleluia, halleluia, halleluia. Misaotra Tompo, misaotra anao aho. Avy fanay masino, avy fanay masino, mangetaetanao avy fanay io, milanao iza. Avy fanay masina, avy masinao, avy alao izy latsaka amintsika riasy, avy alao izy latsaka amintsika rameny. Mangetaetanao avy fanay io, milanao iza. Tsy andehananay, tsy andehananay amin'ny fahalalana, tsy andehananay amin'ny heritsainay, fa fitarianao fanay masino. Mangetaeta, mangetaetanao avy fanay io, milanao iza. Tsy andehananay, tsy andehananay amin'ny fahalalana, tsy andehananay amin'ny heritsainay, fa fitarianao fanay masino. Mangetaeta, mangetaetanao avy fanay io, milanao iza.
fotoan'izao tsika ndao iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra ho anareo moa zay teto tamin'ny maraina dia androany nanao pratika ny tenin'Andriamanitra ianao anao defi amin'ny devoly tiako ambara ho anareo tsy teto zany tamin'ny maraina dia izao ny faneketsika an'Andriamanitra sy ny teniny ary afaka ataovantsika zay lazainy no anampy be antsika mba tonga atsika ahita fombiazana amin'izay atao ivoako mpandresy sy malona ny ady ary andray ny zavatra irentsika afa ny an-danitra fa amin'Andriamanitra kanefa ahoana moa nao tanteraka zany mila manaiky an'Andriamanitra sy ny teniny ianao mila mandeha araka zay lazainy ianao zay ny condition ary zay natonga ny teny hoe anao pratique tsika satria anao fanaty tsika dia amin'ny alala fanatitra nanaova tsy azy satria Jesosy efa nyteny hoe raha manome tsika dia mihoatra no zay nomentsika no omentsika omeny tompo atsika dia takizany ihany koa hoe tondram-pahafolokarentsika filona no aneketsika an'izany anao defi amin'ny devotsika dia Andriamanitra nokatra varavarany lanitra ka tonga zany dia mandrosotsika zay nitondra ny ampafolony dia aveo tatazy manokana eny natoeran'ny fanalitra foanaontsika mazatra ale faritompoko anao iraraintsika ao anatin'izany Awam ya,
mankatoerana tompoko dia taky izay fa nataontsika moa ho an'izay niditra tamin'ny enina tamin'ny valo dia tamin'ny folo dia nanao rakitra faharozantsika marina fa misy aminareo a no mivory tamin'ny enina nangamba na tamin'ny valo na tamin'ny folo fa anao rakitra faharoatsika inona ny antony mba entina anampiantsika ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Hubert Vady izay namoy ny zanany lahy faharoa io zanany lahy io zany a efatra amin'ny rahalahy zareo no nandeha nitoroteny tany amin'ny Belitsiribena tany dia rehefa nody dia nandeha lakana ka somary nahery le rano dia le lakana raha teo koa moa kely dia navadiky ny lakana zareo a dia tamin'ny 12 maly no miseho zany trangan-javatra zany a dia indrisina palahelo fandroany mariana tamin'ny enina vao hita ny razana dia fa tsisy hevitra intsony a fa dia efa maty tanteraka mafy be zany a tena mafy mieritreritra ny zany na dia ny tenako ary dia ny koe tena mafy tonga dia azokonina hoe tena ohatr'izany nazo anjoba dia hoe naninon'Andriamanitra ny zanako mpanomponao nandeha nitoroteny fa tsy hoe nandeha ny liba nandeha ny karenjy nanao adalana tany fa nandeha nitoroteny kanefa dia zay ve nitranga dia za moa nampahery azy ny vady io misaoran'Andriamanitra fontsika misaoran'Andriamanitra fa zany sitrapon'Andriamanitra natao ho antsika ary zay ny tena fiainana fitsapateo otra mamay dia teo alohan'izany keo dia lasa saina be mihitsy hoe Andriamanitra raha ny zavatra andrandraiky aminao Andriamanitra mitetoana 24 ity tena goavambe tena hoe fahasoavana amin'ny karazany no raisina tena hoe fahasoavana amin'ny karazany ny fiangonana tandremako andre fahasoavana amin'ny karazana ireo mpanompon'Andriamanitra hoe fa tsofokirano amin'izany izy kanefa indrisy zay ny zavanisy ohatra tonga teto Madagasikara ny Covid-19 tena nanakorotana zavatra be dia be mihitsy natao amin'ny fiainana fiangonana natao amin'ny arabolana fiangonana ara-piaina fiangonana tena hita hoe tena inona ity fa ndraisiko hoe matoa nisy zao zavatra zao izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra zany aoriana kely ao tsy andalo fotsiny zany ny taona 24 fandray ny olona ary zao nitranga tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tena pahire zao fanay masina pahire zao mba tsy ho ampangainy devoly tonga dia nino ao zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra halleloia zay zany zavanisika dia nitompany mendrafo raha sitrapon'Andriamanitra moa dia andeha zay zao avy nitoroteny zao dia fa andeha ho any amonjy anjareo any mba hampahery ny rahalahy satria mafy zany zavatra nidona tamin'izany ka anao rakitra faharozantsika raha mbola afaka manao tsara ianareo zay efa nanome dia manao vahihany fa mety tena mety zany tompoko ohatsintsika arona zany eto a dia anao hira anankiray tsika dia ao anatin'izay a no mandrotsika tondra ny fanatitra zay atsika tolotra hofandraisantsika ny tanana mpanompon'Andriamanitra ale varitompoko tonga dia mandroso ianareo fanay masina ne a ampionina ny fomaratra ny pasteur Hubert Vady fa isika kosa dia aoka tena hoe iredaredany ao anatin'ny fonao a noho ny fanay masina Anao misy afo mandoro ao anatinao ao raha mila herinahina ny andronao sisa ho ataony batisa fa ny fandahela no ny andranao hoe mba ho azony ampiasainy mijoro ao andrano fao Jesosy zao mila herinahina hatramin'izay ho an'ny foko hoe ny rehetra ny ovaloko hoe miredareda dia miredareda fenoery lazan'izany hatrany amparantany miredareda dia miredareda
mirehetra miredareda mirehetra miredareda jesosy nanao batisa ye mirehetra miredareda mirehetra miredareda amin'ny afosiny fanahy ye raha iseony jesosy anao izy ny maripana azo japany aminao azy ny fanjakane tonga ny fagagane mafanafana mafanafana mirehetra daholo zay rehetra lalovanao fonao anatiny afony afa ao anatiny fonao tominy lasalane misy de mandehana meny fahefana meny fahefana meny fahefana atramizay ho any foko hoe mirehetra ny ovaloko hoe miredareda de miredareda fendery lazanzany atrany parantany miredareda de miredareda mirehetra miredareda mirehetra miredareda jesosy nanao batisa ye mirehetra miredareda mirehetra miredareda amin'ny afosiny fanahy ye atramizay ho any foko hoe mirehetra miovaloko hoe miredareda de miredareda fendery lazanzany atrany parantany miredareda de miredareda mirehetra miredareda mirehetra miredareda jesosy nanao batisa ye mirehetra miredareda mirehetra miredareda amin'ny afosiny fanahy ye amin'ny afo e amin'ny afo e ho ataony batisa ho ataony batisa miredareda 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 atramizay ho any foko hoe mirehetra ny ovaloko hoe miredareda de miredareda fendery lazanzany atrany parantany miredareda de miredareda 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 amaky baiboly avy atrany sika sokafo boky baibolinao ao amin'ny hebreo toko faraiky amby folo andininy faheniny hebreo toko faraiky amby folo andininy faheniny fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao aho azahoana sitraka aminy fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy efa imbe dehibe a no namaky ty teny ity teto amin'ny toerana ity teny natao ho anario fa maninona indray no mbola averiko vakina le izy satria avy amin'ny alala zay teny zay dia manana afatra manokana ho anao Andriamanitra mbola misy satria tian'Andriamanitra atokavana eo amin'ny fiainanao satria anao zavatra lehibe izy amin'ny tetoany ity averiko vakina indray le teny fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy eno tsara tompoko zao afatra entiko anareo zao tsy mbola nisy olombelona nahita an'Andriamanitra isika toka eto na manao sy manahoana ny hafanam-potsika ao an'Andriamanitra dia tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra izany fa saingy finoana no anaketsika fa misy izy amen tsy mbola nisy nahita an Jesosy ihany koa raha isika mpivavaka mpiangona ato amin'ity fiangonana RHEFI Androndrakely ity fa saingy finoana no anaketsika fa Jesosy no niran'Andriamanitra ho mpamonjy
anty zao tontolo zao ity. Finoana ihany koa no anaketsika fa tsy mitovy amin'ny boky rehetra ny baiboly. Finoana no anaketsika fa miteny amintsika amin'ny alalan'ny baiboly ny tompoandriamanitra tsy tovo. Amen. Finoana ihany koa no anaketsika fa marina ary tsy maintsy tanteraka ny teny rehetra zay voasoratra ato anaty ity baiboly ity. Amen. Finoana no anaketsika an'izany rehetrarehetrany ry havana malala tonga manalika anty fotoana ity. Tsarovy tsara fa zava-poana nge zao fivavahana ataontsika izao, zao fanompoana ataontsika izao, raha mirorosaina isika na ihany koa hoe tsy mino ny voalaza ato anaty ity baiboly ity. Ahoana olona Hebreo 12:1 teo fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa zay manato an'Andriamanitra, zay manompo an'io Andriamanitra io dia tsy maintsy mino fa misy izy na dia tsy mbola tanomasinao ary. Tsy maintsy mino fa mpamarosoa zay rehetra mitady azy izy, eny na dia tsy mbola nandray zavatra vaingana teo an-tanany azanao hatramin'izao androany izao. Averiko indray fa zava-poana ny fivavahana ataontsika, zava-poana ny fanompoana an'Andriamanitra ataontsika raha ohatra ka tsy ao amintsika ny finoana. Ny fantaniana petrako izany dia izao. Ahoana izany no anaketsika fa misy Andriamanitra ary misy tahak'izany ihany koa Jesosy. Zay le fantaniana apetrako. Ahoana no anaketsika fa tsy mitovy amin'ny boky rehetra ity baiboly ity. Ahoana no anaketsika fa miteny amin'ny alalan'ity baiboly ity ny tompoandriamanitra tsy tono. Zay le fantaniana apetrako. Ary ao anaty koa no anaketsika fa marina ary tsy maintsy tanteraka zay nolazain'Andriamanitra ato anaty ity baiboly ity. Zay ihany koa le fantaniana apetrako. Ry havana malala, tsy maintsy atao mazava amintsika rehetra, tsy maintsy atao mazava ato anatsika zany rehetrarehetra ambarako aminareo zany mba ananatsika finoana. Amen. Amen. Tsy maintsy valiana zany fantaniana zany mba ananatsika finoana. Averiko indray le Hebreo 1:1 hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa zay mazoto mitady azy. Zany hoe zava-poana ho iaho ny fivavahana ataontsika, zava-poana ho iaho ny fanompoana ataontsika raha tsy ao anatsika ny finoana fa misy Andriamanitra, misy Jesosy. Zava-poana ny fivavahana ataontsika, zava-poana ny fanompoana an'Andriamanitra ataontsika raha ohatra ka tsy mintsika fa hafa noho ny boky rehetra ity baiboly ity. Ary raha ohatra ka tsy manaiky isika ary tsy mintsika fa miteny amintsika amin'ny alalan'ny ity baiboly ity, ity boky ity, ny tompoandriamanitra. Ary raha tsy ao amintsika ihany koa ny finoana fa marina ty teny ato, tsy maintsy tanteraka teny ato, dia zay zava-poana ihany koa fivavahantsika, zava-poana ihany koa ny fampontsika. Marina zany razana bavy. Ka ny porofo entiko amintsika rehetra androany fa marina ireo voalazako ireo dia ity. Porofo ia hivavaka ho anareo izay manana olana aho amin'ity androandroany atoandro ity. Hivavaka ho anareo aho ka eo zany no amantaranareo hoe tena misy Andriamanitra, misy Jesosy. Amen. Eo zany no amantaranareo fa mpamonjy tokoa Jesosy Kristy. Joroko fa vonombelona aminareo
fa efa 20 taona mahery kely ngapitany hoany na 30 taona latsaka kely fa efa diniko le izy dia nahazo teny avy amin'Andriamanitra aho fa hoe tahaka ny enoko any Eli no enoko anao. De tateo ry ny elaelandray de niteny ndray hoe tahaka ny nombako amin'ny sesy ny enoko amin'ny sesy no ombako anao no enoko feo anao. Somary tely kely tamboalohany fa tateoriana voaraiko le afatra ary hatramin'izao voaraiko le afatra ary zany no ato matonga sa am'ty androandroany ity hoe hivavaka ao anareo izay manana olana satria fa niteny tamiko Andriamanitra fa iain'ny feoko tahaka ny enon'ny any Elizy ary zao mino voalasan'ity baiboly ity mino ny afatra izay nomeny aho de niprofo zany fa misy Andriamanitra niprofo za fa mpamotsy tokoa Jesosy ianareo rehetra manana olana toga eto hofijen'Andriamanitra ho afaka amin'ny olana io na inona karazana olana misy eo fiainanao hofijen'Andriamanitra ianareo satria hivavako anareo tsy maintsy porofon'Andriamanitra eto tompoko fa misy izy tsy maintsy porofony amin'ny teatrandroany ity fa mpamotsy Jesosy tsy maintsy porofony amin'ny teatrandroany ity fa zay nambarako mikasy aminy mikasy amin'Andriamanitra mikasy amin'ny Jesosy mikasy amin'ity baiboly ity mikasy amin'ny tendretra voalaza ato tsy maintsy porofony fa marina ary tsy maintsy tanteraka. Ry havana malala tsy mitaky ny finoanao aho androany hoe raha mino anao dia hovan'Andriamanitra ny olana fa ny finoko no entiko natrehan'Andriamanitra hivavako anareo dia hivan'ny olana misy fianareo. Tena tsy takatra saina sy ny eritreritra mihitsy ny fisehon'ny vahaolana magaga ataon'Andriamanitra aminareo. Amen. Amen. Tsy takatra sainareo ary maro aminareo no anatona hitatarambiko ty vavolombelona pastera za aloha dia nirorosaina za aloha dia salasala mivavaka ihany fa tsy tianao tsara fa tamin'le teninao iny gaga sy talanjona ny van'ny olana ny van'ny olana ny van'ny olana ny van'ny olana. Alleluia. Andao militeka mafan'Andriamanitra ihany isika. Alleluia. Zao araka ny volasan'ity baiboly ity izay inoko fa ato Andriamanitra no miteny amin'ny olombelona rehetra mpamonjy ho Andriamanitra io mpamonjy an'ireo olona izay manana olana izy. Zay no mahatonga an'ilay voasoratra amin'ny Salamy 4:7 miteny manao hoe inona ary no atahorantsika inona no agovitantsika inona mamparirehetra atsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana Andriamanitra ary Jesosy Kristy dia niteny ihany koa izy Matio 5:20 makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra mavesatra entana be olana ao anatin'ny ady ao anatin'ny fahasaranana verevitra tapidalakale makanesa ty amiko daholo ianareo fa omeko fitsaharana ianareo. Za mino an'izany zay mahatonga miteny hoe tsy andro ny finoam-pivavaka na iandro ny finoan'ny olona manarika fotoam-pivavahana fa za dia mino fa marina daholo ireo anditsotra masina voalazy ireo ka dia hivavako an'ny olona androany zay mihitsy no afatra nomen'Andriamanitra maly hariva raha nanomana an'izany tao am'birao hivavako an'ny olona androany ireo mpino vavaka mamotsy taolana amin'ny 12 ireo zay manana olana amindreo vavaka mba ho afaka ary tena ho afaka tokoa izy. Alleluia. Zao ary ianareo zay manana olana rehetra mitsangana amin'ny toerana misy anareo eo amin'ny plasinareo ihany nareo mitsangana satria raha mandrotra ty aloha tsika dia fanosina be nefa tsy tokony hifanosina fa zao pratsika ray metatra mifanelanelana zao mitsangana. Mino mo anao dia vozy aho raha batsora faly be Andriamanitra nefa zay iriny finoanao izy tsy mino mo anao fa za no miteny mitsangana zay manana olana dia za kosa mino fa amin'ny alala vavaka ataoko dia hiasa Andriamanitra apetrao amin'ny fonao tananao dia andao hivavaka tsika. Andriamanitra ranay malalo misaotranao any amin'ny
tokony menao ahy ary misaotranao any amin'ny fampahiresana menao ahy misaotra ny amin'izay teny nambarako teo zay fa hivavaka ho andreo olondreo ahy reo mitsangandreo ny olona manana olana tia hita pirofo izy fa misy ianao tia andray pirofo izy fa mpamonjy Jesosy mpanome fitsarana Jesosy ka dia mamindra fo aminy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta miala daholo ny olana rehetra misy amin'ireo olondreo na olana inona na olana inona na olana manao ahoana na olana manao ahoana toloniko Andriamanitra olana ara-pitiavana olana ara-panambadiana olana ara-tokantrano porifoy fa mpanafaka zany olana zany ianao amin'ireo olona mitsangana ireo olana ara-pivelomana olana ara-pitadiavam-bola olana fitadiavana asy porifoy fa mpamonjy andreo olondreo anao mpamaolana ka dia miala ny olana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ny olana miala amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra zay olana hafa tsy voatonoko teo atrehandreo olondreo androany fa ako zany ny mpanomponao no mangataka aminao Andriamanitra ny mpanomponao zay efa nanambaranao teny no mangataka aminao fa ana ny olana misy fa ana ny olana misy miala ny olana dia voly fotry ny olana anisan'izany Lucifer sy lekipany miala amin'ireo olon'ireo amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ireo olon'ireo amin'ny anaran'i Jesosy miala Lucifer sy ny tariny ary le voliko amin'ny anaran'i Jesosy ny olana misy halleloia tsofoko rano andray zavatsoa be misy ireo olondreo amin'ity taona ity andray zavatsoa Jesosy eo azo tera sy voninahitra ianao ny amin'izany rehetrarehetra izany fa ny olana fa ny olana fa ny olana misy famonjena misy fakakana mifa ny olana misy famonjena misy fandresena miezinezina misaotranao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen raha mino mianareo dia mitiafatanana fa za tena mino fa tokony aminareo famonjena samy miara maka toerantsika rehetra amen hivavaka ho anareo zay marary anko ao hoentiko manapirofo ia fa misy Andriamanitra mpamonjy Jesosy ary manana mission anasitrana ny marary dia ireo olombelona marary eto ambony tany ety raha mivolazan'ny Baiboly mantsy nojerena zay tena inoko dia mpanasitrana ny aretina rehetra Jesosy Kristy ary tsy misy aretina tsy hainzitranina mpanasitrana ny aretina rehetra Jesosy Kristy ny filoko an'izany no mahatonga hoe hivavako anareo androany hivavako anareo zay marary efa nahita olona be dia be nisitranin' Jesosy zany no vavaka ho azy tsaroko efa talofa ela be izy ity nisy ramatoa anankiray zay raha tsy diso tetoetsy izy mipetraka tamin'izany dia akanjo lava be maxi reny no anaovana dia hitako sadakatra be mihitsy izy mamonjy fotoana eo amin'ny kitriny eo misy fery efa maimbo dia manenigely amin'ny manodidina azy ny tena marina zay no nialantany fiangonana izy satany satria ahilikiliky ny olona izy mialantany fa maimbo dia tsisy mipetraka manodidina eo dia hoaiza ry izy dia kanjo no tapa-kevitra andeha ho any Androndrakely ho any amin'ny RHEFI Androndrakely sadakatra ihany izy hoe hitondra maimbo any zany taty fiangonana ko ary nandroaka dia ho any ray zany iny atranga fa dia maimbo aloha dia mietikeka ny olona izy amin'reto reto maimbo le ambony kitriny eo misy nana dia nilazainy efa misy bibikely tsy haiko misy solitra ankaman'izany dia mivavaka ho azy dia raina ny tompo gaba ny indro mivavaka teto izy alady tonga dia maina le fery ore olona ahoana no mbola ampirorosaina ahoana no mbola ampisalasala amin'izao vaninandro zao hoe
tsy manasitran'Andriamanitra, tsy manasitrana Jesosy. Za zao mivavako an'le olona dia sitran'le olona dia mbola irorosana ve a, mbola isalasala ve a, sa mbola iraisiko hoe parazary iny fifandrifinjavatra iny. Tsy ndray mandeha ny indroa ny telo fa efa be dehibe nahita olana rary nositran'Andriamanitra taoriana vavaka nataoko azy. Halleloia, halleloia. Ohatra ndray mandeha ihany koa raha matoa anankiray dokotera, efa nambarako taminareo izy io, tondra ny zavikeliny nanatona pastera tokony hodidin'androany ty zazalahy kely ity. Dokotera io renibeny io tokony hodidin'androany ty zavikeliko ity, fa misy herineo amin'ny tsinainy. Efa mivavaka ho an'ny zalahy io ihany a, ngamba nitesa ny efatra fa tsy nety niala le herinito amin'ny tsinainy. Dia nyray alatsinainy maraina nety nanatona io zazalahy io. Efa fanaraka zay sy mamany, io ny mamany, fa tsy hodidina izy fa hoentina atao aminao. Zany efa nivavaka azy ny efatra. Dia tena somary ohatran'ny taitra kely ihany hoe le zaza amin'ny miolakola tomany. Somary taitra kely ihany hoe iny ty ataon'ity dokotera. Efa fantany fa raha tsy voadidy androany izy faty io zaza io. Kanefa dia ny finoany dia hoe vavako dia ho sitrana. Fa ga tsy efa mivavako ny zaza io ny efatra fa tsy sitrana. Tanao vodona kely ny saiko, vodona kely ny eritreritro ny finoko. Dia za ihany nampahery ny tenako. Izy ary mino fa mivavaka ataoko masitrana azy. Ka ino moa salasalako tsy hivavaka ho azy, dia hoe vavaka ho any zaza. Vita mivavaka dia nandeha nody zareo. Dia nijereko voaka vavady anjery. Iny izy mbola mitsotra le zaza mitomany, tsafatsafa milakola, tsipatsipaka le zaza, tsipatsipaka eo satria mararika. Dia lasa niverina niditra tao an-trano dia Jesosy eo mamindra fo amirenondreny anao, mamindra fo amirenondreny anao. Tsy ahita loza izy. Ino moa natoka ny vavaka hoe mamindra fo aminy? Satria mino f'Andriamanitra mpamonjy, Jesosy mpanasitrana. Na dia tsy hita masoko teo eo ary fa mpamonjy izy sy mpanasitrana, dia mbola niankina tamin'ny foana, mbola netehatra tamin'ny foana. Vavaka Jesosy eo, Andriamanitra eo mamindra fo amin'ireny olon'ireny anao, mpamonjy anao, mpanasitrana. Dia niandro vaovao a, ariva ihany ny andro, tsy nandre vaovao a. Hoe inona rentranga sitra sa netina taninao amin'ny hôpitaly. Tonga talata tsy nandre vaovao, larobia zareo hoe sitra sa ny amin'ny hôpitaly. Halleloia. Mahita azy a dia mahita botrabotra. Ahoana zany kely a, sitrana, tena sitrana tsara mihitsy aozy izy. Riavanao, ahoana no mbola ampirorosaina amin'izao mampanompon'Andriamanitra zao? Ahoana no mbola ampisalasala hoe mpanasitrana ve Andriamanitra tsy mpanasitrana, mpanasitrana ve Jesosy tsy mpanasitrana? Tena mino aho, mino voalaza amin'ny Baiboly ao fa mpanasitran'Andriamanitra, mpanasitrana Jesosy. Zay no mahatonga hivavaka ho anareo. Tiako anareo azo profo mpanasitran'Andriamanitra. Ka ianareo rehetra maratoka eto, ho sitrana daholo, ho sitrana amin'ny aretina, hiala ny aretina. Naretina efa mitaiza io, mety efa nivavaka ho anareo ny roa mantelina manefatra fa tsy sitrana. Androany no porofon'Andriamanitra fa mpanasitrana izy dia ho sitrana ianao tompoko. Asioteka mafy ao an'Andriamanitra, asioteka mafy ao an'Andriamanitra. Jesosy, Jesosy tia anay, momba anay. Halleluia, halleluia. Hivavako anareo zay marary a, mitsakana amin'ny toerana misy anareo. Ho anareo any an-trano andra marary, mitsakana ihany koa anareo, na dia amin'ny alalan'ny FBR naranao ty fotoam-pivavahana ity. Dia petrao amin'ny folon'ny tanana, na petrao amin'ny faritra misy marary, hivavaka dia ho sitrana ianareo. Andriamanitra miantso anao aho mamindra fo amin'ireo olona mitsangana marary ankehitriny, mamindra fo amin'ireo olondreo ianao mba voavela ny eloka vitany. Mamindra fo ianao satria mety misy tsy mino amin'izy ireo, fa mpanomponao kosa ny eo amina mangataka satria mino aho dia le finoana ananako noentinao manasitrana andreo olona ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manodidina ireo ry aretina,
manodidina ary amin'ny anaran'i Jesosy aho. Miala ny aretina, miala ny fanantenana, miala ny aretina mitaiza, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Manodidina ary fanamafarofy. Zao dia zao, miala anaty tova, natao fampananahana, natao fampandevona-kanina, natao fampisefony, miala fatatena ny olona, miala ny tapon-doha, miala amin'ny tenan'iray manontolo, miala ny aretina. Lay fanamafarofy roako amin'ny anaran'i Jesosy. Reo rehetra mitsangandreo, sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy, sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy, sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy, sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotranao aho Andriamanitra, ianao le mpanasitrana, ianao le mpitondra fanasitranana ho an'ny olona rehetra. Misaotra Jompo, misaotra. Amen. Sitrana ianao. Dia ao anatin'ny mandrapavita toroteny dia efa mitsapatapany aretinareo nareo. Dia no tsara manahoana, manao fitosana, manao fanantenana, sitrana ianareo. Za tsy nitaky hoe mino ianareo, fa za ny mino dia sitrana ianareo. Sitrana ianareo. Hitateraka an'izay mino zany tompoko. Alleluia. Hivavaka ho anareo ihany koa aho, mba tsy handalo fotsiny ty taona 24 ary amin'ny alalan'ny vavaka ataoko no hanampofofon'Andriamanitra fandray fahasoavana amin'ny karazany ianao. Halleluia. Zao mantsy hivavaka ho anareo aho sady hitsodrano anareo mba ho soa sy ho fahasoavana amin'ny karazany ny fiainanareo amin'ny taona ity. Amen. Ny finoko an'Andriamanitra sy ny teniny, ny finoko, ny voalaza ao anaty Baiboly ity no manosika mba hivavaka ho anareo, mba hitsodrano ho anareo, mba tsy handalo fotsiny ty taona 24 ity. Amen. Resiko zao le teny ao anaty Baiboly ity izay inoko tanteraka. Isaia 46 eno tsara ny voasoratra. Fa mahatony tenin'ny mpanompoko aho, sy mahatateraka ny saina atolotro ny hirako. Andriamanitra zay inoko fa misy, Jesosy Kristy zanany zay inoko, teny inoko fa misy izy. Izy no miteny teo hoe mahatony tenin'ny mpanompoko aho. Zany hoe mpanompon'Andriamanitra rehefa miteny dia toaviny. Mahatateraka ny saina atolotry ny hirako aho. Ny mpanompon'Andriamanitra rehefa milaza zay ao anatin'ny saina ao arak'izay nomen'Andriamanitra azy dia ho hamarin'Andriamanitra zany. Halleluia. Halleluia. Ary eto dia mijoro vavolombelona aminareo fa izay tokoa nge mpiara-miasa amin'Andriamanitra inoko ny voasoratra. Korintiana voalohany 7:7 mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, zay voalaza ato. Ary rehefa mbe dia be mihitsy eo riavana no natsapa hoe no hamarin'Andriamanitra ny teloko ny vavako. Tsy lazanaran'olona fa misy lehilahy anankiray zay nentina pintato amintsika niona tamiko. Misy vola be zay nandrasana, efa nandrasany amataona fa tena tsy voarainy mihitsy, efa tena nafolo le vola. Dia izy hoy le pintato amintsika, dia ho any amin'ny pasteranay. Dia niona tamiko izy, dia mivavaka ho azy aho. Dia nisy fahateram-panahy tato anatiko hoe dia ho any aminy aho. Any Alarobia ambony loany izy mipetraka. Dia tonga tany aho dia mivavaka ho azy sady nitsodrano azy. Vita nitsodrano, lasa nandeha tamin'iny andro iny ihany, tonga niraka. Ianao tadiavina, fa ny volanao dia efa ao. Ok, tongava malaky ianao. Zao ny tenin'ilay lehilahy io tamin'izany, tamin'ilay pintato amintsika, mba masimbava lahy le pasteranareo. Zay ny fomba fiteny azy. Fa za kosa fantatro, risy lahatra hoe Andriamanitra mahatony tenin'ny mpanompony, Andriamanitra mahatateraka saina atolotry ny hirany. Halleluia. Amen. Ka efa teto taminareo tamin'ny fiandohan'ny taona, na mino anareo na tsy mino, za mino
dia anjaranareo fotsy mandray dia fa zay zany teny pastera dia zay zany na dia tsy tena mino ary amin'ny salasala ary efa teny pastera dia zay miandry miandry fa tanterany ary amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka an-tsodrano zay efa tsofoka rano anareo. Halleloja. Tato atsoa mpanompon'Andriamanitra pastera any ambadika any ivelan-tananarivo any zao ny teniny pastera Adolphe Zisy tena maminany iny dia gaga hoe tsy mbola naheno tsara hoe maminany satria na ianareo reo ary tsy mbola naminaniko na nilazako faminaniana tsy olona ray tsy mpanompon'Andriamanitra ray nareo fa maromaro no ny teny hoe maminany io pastera io dia tsy azo konona hoe tamin'ny fotoana manahoana no naminany mahatonga azy mino fa mpaminany tamin'ny fotoana manahoana dia rehefa tena mieritreritra dia zao ny tsaroko hoe nisy fotoana milaza teny anankiray dia ny teny iny tanteraka ho aminy dia anika vakivavy izy hoe tena maminany pastera Adolphe ka androany zany milaza aminareo fantsodrany efa nataoko anareo tamin'ny fiandohan'ny taona horaisinareo zany andao hiteka mahafan'Andriamanitra isika tompoko. Halleloja. dia zao azy inona moa ny tena mahatonga ny olona ohatrany hoe mino tsy mino zany izy ny amin'ny fisian'Andriamanitra ny amin'ny fisian'i Jesosy. Inona moa mahatonga ny olona mino tsy mino zany izy hoe ty baiboly ity dia teny avy amin'Andriamanitra ny voasoratra ato ary marina sy tanteraka ny teny voasoratra ato. Inona moa mahatonga ny olona ohatr'izany mino tsy mino tonga dia fantatro dia voly fianareo tsy andany andro aty tsy andany fotoana aty zao fotoam-pisakafoanana tonga aty anareo fa nareo koa mba mangetaheta ty ahitan'Andriamanitra mangetaheta ty ahitany herin'Andriamanitra fa le devoly mampirorosaina io mampisalasala io ary ny devoly rehefa manao asa dia tena mavita mission tsy noeritreretina mihitsy izy tena vita mihitsy ny mampirorosaina ny olona mampisalasala ny olona satria efa navo amin'ny Adamasevy izy dia mbola mitetetika ny avo ny olon'Andriamanitra teoriana fa izao ivavako anareo roako io devoly io roatsika io fanaratsy io ary rehefa roany io tsy maintsy mandeha rehefa voaka io tsy maintsy lasa dia rehefa miala io misokotra ny sainareo misokotra ny maso fananareo tonga mino ianareo asiteka farasay mampetompoko. Halleloja. Zao ary andao tsika ivavaka amin'izao fotoana zao ivavako anareo dia inareo koa mivavaha satria ny devoly no mampirorosaina mampisalasala roantsika amin'ny anaran'i Jesosy io mandeha tonga dia samy mivavaka araka izany manlo raha tena tsara ho an'Andriamanitra dia roay ny devoly asa mandeha izy fa tsy maintsy mandeha io ivavako anareo ihany koa samy mivavaka izy Halleluja. Misotranao Andriamanitra aho misotranao tompo aho. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Andriamanitra mifona aminao ao an'ity fiangonana ity mifona aminao ny amin'ireo olona mirorosaina ny amin'ny fisianao sy ny amin'ny fisian'i Jesosy Kristy
mifona aminao any am'ireo olona mirorosaina ny am'ty baiboly atanako ity mirorosaina teninao sa tsy teninao marina sa tsy marina voasoratra ato mifona aminao aho Andriamanitro mifona aminao aho an'ny olona rehetra toka eto ary am'ty androany ity oka mangiazy ianao apetrao folo tananao apetrao ainga anao folo tananao de ray devoly rehefa raha zao tontolo zao mampirorosaina mampisalasala mandehana kiala amin'ny anaran'i Jesosy rehefa raha zao tontolo zao fotra mampisalasala olona fotra mampirorosaina olona kiala amin'ny anaran'i Jesosy mandehana lasa mivoa kiala amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitro lehibe ianao ry mahagaga tsy saritry ny saina eto fanatreanao mino an'izany aho eto Jesosy Kristy resy latrany amin'izany aho amin'ny anaran'i Jesosy tapaka ny osina voaroka ny devoly lasa mandeha mivoa fojena daholo reto olondreto amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitro misotranao Andriamanitro makakiana misaotrana Andriamanitro makakiana misotranao Jesosy atsaka ny tananao tompoko efa mino anao zao makaka ianao asandrano to tananao fa efa mino anao zao misaotranao Jesosy tompo makaka ianao misotranao fanay masina mahery ianao we misotranao fanay masino mahery ianao Halleluja mino fa efa lasa mindray ianao zao tonga dia atsapa miprofo mivaingana ianao fa misy Andriamanitra misy Jesosy ary le nambarako teo kasy any amin'ity baiboly ity dia ho amarin'Andriamanitra ny fiainanao tsy amena mapeve zany e tiako ianareo anantona joro vavolombelona any amin'ny fahasoavana lehibe nataon'Andriamanitra ho azy Halleluja ho anareo taizanareo tendreny a sitrany ianareo Halleluja ho anareo be olana be nampahory sy nampijaly reny a miracle misinda le olana izy aminareo toka teto izy tsapoany aretinao a tsapoany tenanao manao izy zao dia izy aminareo no natsapa tokoa fa sitrana zao tsika miteny zao
fa nyrehetra aloha 100% natao sitrana atsaka nytaky zao ny tany zay natsapa hoe sitrana izy misy manangatana andreo a natsapa fanasitranana ampidiny ny tanana tompoko alleloia mbola nokana fotoana hijorona vavolombelontsika fa narosaitra nararitsaka andreny a sitrany daholo ianareo alleloia mivoninahitra ho an'Andriamanitra andotsika aloha anao irana korotena ifalina iravoravony sur place eo anao mandiha eo anao mitsinjaka fa lasa mino anao zao lasa matokany Andriamanitra anao zao amen alefazy irana krofanisy ndao tsika iaraka hitsangana iaraka hifaly a satria efa mpandresy isika efa nampandreseny Jesosy isika ny olantsika efa resy avokoa ny aretina efa resy avokoa ary tsika rehetrarehetra dia tsy misy nateraka ny horesina anankiray ary a fa tena manoatra noho ny mpandresy azy isika Manotra pandrese na mafny olana de pandrese na mafny aretina de pandrese manotra pandrese na mafny olana de pandrese na mafny aretina de pandrese olana lehibe tonga tany le mankety ny aretina mafy be ilone tsy maintsy sitrane mialaelo maro be tonga fifaliam-be tena ny tompo fampandrese de voulez farese de voulez farese Evaresi zinatsa taurana Evaresi zinatsa musulmana De voulez farese Evaresi zinatsa taurana Evaresi zinatsa musulmana De voulez wena leibe Mi seu masiake Naran Jesus naimande Efa mi pitpitke Malale fanisatan Sabina simana pa efan Terau di tupo Pandese 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 de raha ary tsy misy nateraka ny horesy iondrika foana ijeriny tany Fawarila ya misaya pandesi Itumpunuana na teraksani
fona ijeriny tany fa hoavylay andrizay ampandresy ny tompony hoana tanteraky zany tsy misy nateraka ny oresy misy nateraka ny oresy fa iotika fona ijeriny tany fa hoavylay andrizay ampandresy ny tompony hoana tanteraky zany tsy misy nateraka ny oresy misy nateraka ny oresy fa iotika fona ijeriny tany fa hoavylay andrizay ampandresy ny tompony hoana tanteraky zany androany aloha manimanika toko tatondraona zalanitra hoe mitraka fa ny tompo mampatsya fa isy afoy anao mandraky izay oe misy nateraka ny oresy iotika fona ijeriny tany fa hoavylay andro zay ampandresy anao jesosy ny tompony hoana tanteraky zany tsy misy nateraka ny oresy misy nateraka ny oresy iotika fona ijeriny tany fa hoavylay andrizay ampandresy ny tompony hoana tanteraky zany minoa fa hoampitsy vaovao tananao hoe bon courage fa ny tompo mampitana fa izy miratrany ianao hoe misy nateraka ny oresy iotika fona ijeriny tany fa hoavylay andrizay ampandresy ny tompony hoana tanteraky zany misy nateraka ny oresy iotika fona ijeriny tany fa hoavylay andrizay ampandresy ny tompony hoana tanteraky zany fa hoavylay andrizay ampandresy ny tompony hoana tanteraky zany fa hoavylay andrizay ampandresy ny tompo ny tompony hoana tanteraky zany de afa mafy fa ny tompo mantateraky zany tokoa Alléluia. Samy mahazo ny toerana. Manao ana rivariva tompoko. Eny ary ny joro eto no tenako a. Tsotra ny antony. Manana n'ity fanasana ity isika. Zay fanasana manambara ny fotoam-bavaka tanterahana isaky ny alady maraina amin'ny eniny. Isaky ninona? Ka io lady maraina amin'ny eniny io dia spesial. Vavaka ho an'ny olona marary. Raha misy olona marary fantatra hoe ozy ny dokotera hoe ty tsy hevitra tsony fa dia hoeto mody izy. Hoeto aty izy. Tsy mody ny hitondrana azy fa aty. Sa tsy zany e? Na tsy fantako hoe ozy ny dokotera hoe satrosatry ty a. Eto aty izy fa Jesosy mahay ny zavatra rehetra. Ary mpanasitrana ny aretina rehetra ka ny antony ty fanasana ty zany dia mangataka ny mpanatirakitra mba hitsangana ho aty aloha dia zay rehetra mila fanasana anasany olona dia managana ny tanany mba handray an'ilay fanasana. Tsarovo fa ty fiangonana ty a mba tsaroko izay ara-patsahivoko atsika. Nanomboka tamin'ny olona 20 angeny izay mivady e. Azonao ve zany? Piny 20 ny atoboanay. Dia nanomboka ny zara fanasana mitory-teny akalamanjana sy ny sisa dia amin'izao fotoana izao a efa presque manerana amin'ny Madagasikara. Satria miasa ny tompo. Ary izay koa ny ampaherezako antsika mba hiasa isika hizara fanasana atonga olona marobe hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra
andray fanasitranana be dia be nye ny olona marary mampalahelo e satso mariny zany be dia be ny olona zay tsy sitrapanafoditsony fa dia efa miandro fahafatesana tsisy be dia be ny olona manana olana ihany koa be dia be ny olona manana problème ry avanao ity fanasany ity dia nomena mba ho zaraina mamempoana amin'ny olona manana ny olana sy ny aretina tahaka izany itomanao azy ho tonga eto tsy fantako na olona roa na telo na dimy na enina fa ny fantako dia izao mahagaga ny tongotsika vonina ny eo ny heriny sy ny voninany manakariva izy sady zany e ka atsangany ny tanany jemila zany fa reny manatony reny mpanaty rakitra mba hizaran'ilay fanasana zay zany fa ny fotoanantsika moa tsy haiko na efa voalaza fa isaky ny atalata sy ny alakamisy maraina dia mivavaka mifadianina isaky ny talata ariva sy lakamisy ariva ihany koa dia misy fotoam-bavaka eto zay ataontsika tsy mitsahatra manomboka amin'ny 12 ka samitohany amin'izay ny alady moa zany dia amin'ny enina maraina misy fanasitranana foana misy vavaka ho an'ny manana olana dia mitohy amin'ny 20 fotoam-bavaka amin'ny 10 fotoam-bavaka amin'ny 12 fotoam-bavaka toy izay atrehantsika eto ary amin'ny 2 ihany koa dia misy fotoam-bavaka zay zany ny fotoanantsika eto fa dia hivavaka hisaotrany tombotsika rehefa avy eo a zay tarihany mpanompon'Andriamanitra mitarika fotoana eto fa anao hira fiderana andao mba anao hira fiderana mihetsiketsika sady zany ka dia ometsika azy ny fitarihana fotoana eto a vitsy zay dia hivavaka hisaotrany tombo izy amarina amin'ny fotoana eto nda tsika iaraka hitsangana dia tena ho ataontsika fiderana tsy ho lany a ny hiratsika amin'izao fotoana izao